manomboka ndray ary ny fitoizan'ny afatra lay finoana ho amin'ny fampakarana ary dia maka avy hatramin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matteo 7:20 ny andininy 15. Ny anaran'i Jesosy. Rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba ato amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niororo ny tany, nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny faton'ny olona masina zay efa nodomandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasan'ireo taoriana nitsanganan'i Jesosy ka nakeo amin'ny tanàna masina dia niseho tamin'ny maro. Dia raina ny tenin'Andriamanitra ary maikitsika anapirofo fa tena ilaina ny finoana ho amin'ny fampakarana. Tena ilaina satria mazava fa ny tenin'Andriamanitra rehefa torina dia mitondra finoana. Ary ny toriteny avy amin'ny teny Kristy no mametraka ny finoana. Inona no laharana misy zao? Satria raha jerena dia andro farany, totongana ny toe-tsaina, korotana ny tany ny lanitra, korotana hatramin'ny biby, manaiky ny fampianaran-diso ny olona, mandany fahamarinana ny olona, manompo ny nofony sy ny filan'ny olona, tika izany fa andro farany zao. Andriamanitra nefa alohan'ny androdanany sy amelezany ary anaovany ny fairano dia ny fahorimbe dia tsy maintsy analany ampakarina izy amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry. Fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny laharana misy zao ny fanomanana ny fampakarana. Ahoana ny atonga ny fampakarana? Mila finoana zany. Ary isan'ny tenin'Andriamanitra efa nijerentsika taloha teo zay finoana amin'ny fampakarana. Fa an'io kosa dia manaitra ny sainareo fa tamin'ny fotoana ny tenenan'i Jesosy mafy teo Kalvaria dia nisy fitsanganana maty, nisy fasana ny sokatra. Reo nodomandry talohan'ny testamenta taloha dia nitsangana, dia nivoaka, nandehandeha teto tanàna, nitsangana niaraka tamin'i Jesosy, nakeo amin'ny tanàna masina, dia niseho tamin'ny maro. Inona laza any? Tesaloniana voalohany 4:7 dia milaza fa alohan'ny fampakarana dia tsy maintsy hitsangana koa ny maty. Alohan'ny fampakarana dia isy fitsanganana maty, reo maty tamin'ny taom-piangonana 7 hatrany amin'ny Jesosy, Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Branham ary hatramin'izao tsika zao zay maty rehetra atao amin'ny Kristy dia hitsangana aloha. Ary isika zay vela kosa no ovaina anatin'ny raim-pimaso mba hiara-pakarana. Fanontaniana mipetraka manitikitika laharana inona misy antsika zao finoana amin'ny fampakarana. Alohan'ny finoana amin'ny fampakarana dia tokony efa hiomana koa tsika fa ny maty tsy maintsy hitsangana. Iza nefa ny anao azy? Mila toriteny zany, mila feo mahery zany. Ary zany feo mahery zany no antony resako eto. Lohateny ty afatra kely 30 minitra omeko anao ty dia milaza aminao manao hoe efa eto ambonin'ny tany lay feo mahery. Ny Apokalipsy 10:7. Efa eto ambonin'ny tany lay feo mahery, lay afatra mipamina amin'ny Branham, lay afatra manozongozona ampitonga antsika hitsangana. Ary zany afatra zany dia akatsika pahankely mba ampahirezana antsika. Hoy izy amin'ilay afatra mitondra lohateny hoe tompoko motsy famantarana amin'ny farany fa zao 30 Desambra 2027 andalana fa 7:7. Tena tokony ianarantsika hoe ahoana ny ananatsika finoana ho amin'ny fampakarana. Tokony ianarana zany, tokony isy mpampianatra zany, tokony isy mpitoroteny zany. Satria finoana avy amin'ny toriteny avy amin'ny teny Kristy, ary dia tokony isy olona ampianatra ny finoana ho amin'ny fampakarana. Toy izany zany amin'ny andalana 700. Mova efa tapitra ny zava-miafina, tsy efa tapitra ny toriana ve? Eny tompoko, tsy mbola tapitra ny fanambarana, fa raha ny taom-piangonana dia tapitra. Fa kosa hoy izy eto, tena lay kotrokorana 7 zay ampanen'ny feoany ve amin'reto vondrona kely reto mba miazo finoana ho amin'ny fampakarana sy isandrasana mba tonga azy ireo hiakatra alohan'ny fampakarana. Amen hoy izy zany. Lay kotrokorana 7 zay efa ampanen'ny feoany, lay kotrokorana 7 Apokalipsy 10:1 voalohany fa nitsangana tamin'ny tany lay anjely mahery
satria mbola ilaina ray feo mahery io nitsangana tamin'ny tany lanjely mahery tana boky kely mivelatra eo atana ny boky mifanavotana eo atana ny anaran'ireo atsangana nareo velona ka mbola mitoetra nareo maty zay tsy maintsy ho atsangana zay ary no antony mahatonga atsika mandray an'le teny manao hoe dia niteny tamin'ny feo mahery izy ary nyhefitra lamba nitresaka fasana ny sokatra dikan'izany dia zao verina indray amin'izao taona misy antsika izao lay feo mahery dia lay kotrokorana fito amin'ny finoana ny ampakarina rahalahy sy anabavy efa kaiky zany zavatra zany tokony hanofaofa ny tanantsikatsika hanofaofa mifaneva amin'ny finoantsika tokony hanofaofotsika fa izao amin'izao itenenako izao dia mila miady tsika ho amin'ny finoana ny fampakarana ady ho amin'ny finoana ny fampakarana ao amin'ilay afatra mpaminany ihany ilay ady combat 31 décembre 1962 andalana fatelo amby telopolo dia ozy izy manao hoe andao ary anofaofa amin'ny anaran'i jesosy tsika ny faneva amin'ny fanamasina miaraka amin'ny finoana ny tenin'andriamanitra aizantsika mampiasa lay sabatra roa lela mitafy ireo fitaovam-piadiana fito zay nomen'andriamanitra atsika andresena ny fahavalo tokony hiady zany tsika izao satria hoy izy toy izy satria ireo fahavalo ireo dia miamahery isan'andro san'andro amin'izao andro faran'izao rahalahy ranabavy miamahery mifanaratsy mitotongana ny toetsain'ny olona mitotongana ny fiainam-piainan'ny olona ny mpianaka tomoto farotoko fatelo andimy fadimy ty tena ty vola mpandokatena mpiavinavina tsy miraran'andriamanitra intsony tsy manaja say masina tsy manaja ray aman-dreny maniratsila ny ten'andriamanitra mandany herin'andriamanitra tsy mieritreritra iova intsony manompo ny nofony sy ny filan'ny olona raha izany jerena dia efa tonga eo amin'ny fahafenony zany zao ny fahotana mipitany amin'ny biby zany jerenareo reo fahotana marobe ny biby zao efa tsy mitazona intsony ny zoany manaiky ve ianao androany fa reny fanaratsy sodomita reny dia efa midika efa mitotongana dikan'izany farany zao raha tsy miakatra ianao dia ringana tahaka azy ihany koa raha tsy miakatra ianao dia potika miaraka aminy koa satria miamitombo dia ozy izy mimpaminany aoka atsika anofaofa ny anaran'i jesosy faneva fanamasina miaraka amin'ny finoana ny tenin'andriamanitra izantsika mampiasa lay sabatra roa lela mitafy ireo fitaovam-piadiana zay men'andriamanitra andresena amin'ny fahavalo satria miamahery isan'andro isan'andro io noho izany ary dia hoy ny tompo ilaina ny finoana ny fampakarana mila mitady hery ambony indrindra mihoatra noho ny hery rehetritsika inon'izany ho mpaminany ny hery ho amin'ny fampakarana io hery ny finoana io hery ny fampakarana io a hery mahery vaika anankiray terrible zay apakatra ny fiangonana ka hitondra azo any amin'ny voninahitra zany mahatonga mpaminany manafatrafatra manao hoe karazana finoana anankiray hafa misy teresako aminareo ity zay ahafahanareo mandeha lavitra miala eto amin'ity zotozono tontolo izao ity koa dia ampahery anareo ny andriamanitra fa ity afatra ity dia anaitra ny ampakarina anaitra ny voromahery mba anandrana andray finoana ary dia eo indrindritsika izao satria efa eto le feo mahery manomboka amin'ny teny le kotrokorana manomboka miakatra amin'ny finoana ary dia azadininareo koa nefa fa miady koa tsika satria miatery ny lalana hoy izy amin'ilay afatra hoe tery ny lalana droite et la porte 1er mars 1959 paragraphe 100 andalana fahazato eo izy ray ao anatin'ny ray tapitrisa no hiakatra ny an-danitra ray ao anatin'ny ray tapitrisa 1 sur 1 million dikan'izany dia zao tery tokoa ny lalana aza matahotra ianao fa tsy nisany ny mamaiky atsika fa izao ny mamaiky atsika dia zao ianao mila misisika tsy zany ve nytenin' jesosy misesehitra mivavady ety misesehitra mivavady ety maro ny mahita le vavady maro ny mahafantatra fa misy fampakarana fa ny misesika vitsy jereo ozy izy mimpaminany fa ny fitondratena maloto reo zaza sary teraka ety seroa reo toetra maloto pourri reo ozona marobe reo fiainana feno fahavetavetana ny toetra ratsy rehetra zany rehetra zany ozy manidy ny lalan-danitra zany hoe tsy andriamanitra manidy ny lalan-danitra tsy andriamanitra naniry ny olona ho vitsy hiakatra fa ny toetra mahazo ny olona sy mipression mahazo ny olona no mahatonga ny lalanao kely fa inona ny afatra ho antsika androany alaviro lavitra anareo reo zavatra io satria ireo no manety ny lalanareo noho izany ary mifoaza mampahirenao ao manakekezan'ny finoana manakekezan'ny fampakarana fa amaranako azy dia hoy ny afatra mpaminany amin'le fanontaniana sy valiny tamin'ny 7 décembre
7:7 andalana faraiky am'roapolo hoy jesosy niteny tamin'ny mpianatra mitenena amin'ny tendrom-pohatra io efa nandre betsaka anareo momba an'izany be de be mifamantarana sy fangakana fantatrareo fa izao io asa fanompony io asa fanompony miteny amin'ny tendrom-pohatra io no idirantsika izao io no idirantsika izao no zany efa kaiky ny fampakarana ny afatra ary de tokony anana finoana amin'ny fampakaranansika ao amin'ny fiangonana izay afaka hovaino anatin'ny ray mpimaso mba ilantsika miala eto fa tsy manana zany sika de tsy afaka noany tokony anana finoana ao amin'ny fampakaranansika ho amin'ny fiangonana izay afaka hovaino anatin'ny ray mpimaso mba ilantsika miala eto fa raha tsy manana zany sika de tsy afaka noany aza matahotra fa ho tongo zany mazava ho azy fa tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia nisy fanovana anatin'ny ray mpimaso olona vovoka olona efa lo olona efa nintsana ao anatin'ny ray mpimaso dia nahazo vatana vaovao nivoaka niaraka amin'ilay teofany nandendeha tao amin'ny tanàna dia ny mpianatra nahita ary mazava zany fa tsy matoto reo no zany dia miandro koa tsika n'ilay fanovana anatin'ny ray mpimaso mba afatsika miala eto fampakarana ataoko akaiky ny fampakarana tokony anana finoana ny fampakarantsika tokony anana fiangonana iray afaka hovaina Andriamanitra aza matahotra fa ho avy zany rehefa miakatra ny herin'ny fiangonana io dia iantsony ralahany ho avy izy ny herin'ity fiangonana ity dia iantsony ralahany dia izy fitsanganana amin'ny maty amin'ny olom-boafidy rehetra dia ho ny afatra hoe miandry an'izany amin'ny mpaharitantsika andao ranabavy andao ralahy andrositsika fa misy toerana any misy vahoaka any misy ondro vitsy any efa mangeta hitan'ny finoana ny fampakarana miditra anatin'ny vatany Kristy izy ireo lay fiangonana mistika mba andray ny fanovana ao anatin'ny ray mpimaso amen ary miandry ihany koa izy ireo alleloia lay fanangonana zay ataon'Andriamanitra amin'ilay fitsanganana amin'ny maty tanareo zany fa mitovy tsisy valaka amin'ilay Matteo 7:20 tsy maintsy misy fanangonana ny olom-boafidy isy fiangonana itoriana finoana amin'ny fampakarana isy fanovana ao anatin'ny ray mpimaso isy fitsanganana amin'ny maty faobe mazava zany fa tsy maintsy ho tanteraka ireo zavatra efatra resako anareo ary tsy tarakory ianao tsy tarakory tsika na de tery zany lalana mbola afaka mandehitsika afaka miady ianao afaka manofaofa mifaneva ianao mijoro maireza eto mipahiry anao eto hitarika anao eto anosika anao fa izao kosa rehefa mahery ianao de mampaireza koa ny rahalanao tao mikio ny rahavavinao tao mianokio ny fiangonanao amen miandry an'izany amin'ny mpaharitantsika hoy izy lay afatra teo ireo kotrokorana fito zay ampaneno feona efa maneno izy zao efa enonao fa izy amin'ny feo zany lay izy zany lay finoana ary dia tompony ampahiry atsika tsodranoanao ao hiakatra ny finoanao amin'ny alalan'izany toroteny zany iamaherany ianao amin'ny alalan'izany toroteny zany andositra n'izao tontolo izao ny ianao amin'ny alalan'izany toroteny zany iovana ianao amin'ny alalan'izany toroteny zany iady ianao isan'andro mba ho amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'izany toroteny zany amen ary dia mino aho falimbavaka ho atsika nananatsika nytony serasera tony satria mila toroteny isika ampitombo ny finoantsika ho amin'ny fampakarana efa nandre toroteny ianao manana finoana ao amin'ny fanasitrana manana finoana ao amin'ny vaolana manana finoana ao amin'ny asa fa izao tonga indray ny toroteny apakatra ny finoanao mba nanana ny finoana amin'ny fampakarana salama tain'Andriamanitra vavaka ao anao aho Jesosy eo misaotra betsaka amin'izany afatra foy mahery vaika anaitra ny vahoakanao dia ireo ampakarana rehetra mba hisisika hiditra amin'ilay vavady ety hisisika hiady anofaofa mifaneva amin'ny fampakarana hisisika mandra-pahatonga azy eo amin'ny fanovana ny vatany mandra-pahatonga azy amin'ilay fitsanganana amin'ny maty fobe ka andrehan'ilay feo mahery zay taka ny teo amin'ny Matteo 7:15 mba hitsangananay ary raha miovy zay dia hiditra amin'ny fampakarana koa ametraka fifoazam-panahy anatin'ny rahalasy ny anabavy zay rehetra mandre zao toroteny zao ianao tainy tompo anitsika rehetra zany rehetra zany ho tanteraka amin'ny anarany Jesosy Kristy lay tsy miova amaly Seigneur mandrakizay lay nanana ny feo mahery ary mbola maneno sy mitrerona amin'izao andro faran'izao dia lay atsony ny apokalipsy 10 hoe kotrokorana fito tainy Jesosy makasitraka amin'ny manaraka